lavaka be. Ireto avy ireo namelona ny tantara: Zoma amin'ny Rina, Christophe Rabearmanana, Ralala, Ulika. Nandray feo sy nanatontosa, nanjara zavon-drakotra, nandrindra ra teknika, mamy avony. Angahenao tsy andeha hiasa raha indriny tao tsy rototra akory miomana. Ho disy fidirana ange ianao raha miraikiraiky eo e. Io ny sakafo efa vita fa hangatsika eo indray io. Tsy misy mahamaika any io Ritsanga, sady mahatsiaro vizana be ny saiko e. Ndry fangahazo atao an'izany moa ny asanao. Mandeha ana raha ndry fa sao dia manahirana izany tonga dia miletika tsy mamonjy toeram-piasan'izany a. Ireo efa voapasoko ireo ny akanjo anaovanao. Io koa ny kravaty mifanaraka amin'ny lobaka, ny mosara efa voapasoka, ny kiraronao koa nge efa voakosoka mangirana dia ireo mibakiraro e. Miomana re sotare. Za mbola piritrano sy ampandro any Johnny kely vao hivoaka etseny izay mianaka. Tsanga. Ahoana izay? Mipetra aloha ianao e. Fa maninona ny tsy miomana tianao fa mipetraka eo aparafara fotsiny eo indray re raha ndria. Misy inona e? Tsy salama ve ianao? Tsanga, mipetra eto anilako eto izany vadiko izany. Avy? Zay. Dia ianoy a? Toa mampitahotra ianao izany ka. Fa misy inona? Fanina nga ianao nitambesaranao ny soroko. Andao any amin'ny dokotera raha marary ianao e. Tsy marary aty akory fa tia hiankina aminao fotsiny e. Ary mitonia moa fa za tahitaitra be toy izao ianao e. Ka tsy azoko. Tsanga, tia anao a. Tia hanamafy aminao a fa tiako ianareo mianaka. Randry, maninona ny dia ampitahorinao? Natao kilaza lozy tia ianao. Azo atao an'izany so niarandry fa tsy zaka ny foko izany a. Ary marary ny tanako fa zafininao mafy ka. Tsanga, tsy manantsaina-pahory anao a, na karary anao akory, fa tia atsapa fa manana vady ankinana sy tia ahy izarako ny tsiambarateloko. Randria, ahoana? fa maninona ianao e? Tsiambaratelo inona ny tianao lasaina? Randria, mampirafy ave ianao e. Tsy zakako izany ka. Voahery taona ve ny zanatsika dia izany ny ataonao a? Hitako mihitsy ianao fa niova tato ato izay. Eve izany ny ataonao a? Tsy naposiko. Hitako fa miady saina ianao fa tsy miteny amiko na dia ny manontany an'izay mahazo anao aza. Tsy raha renindray Randria. Ary retsoro ny sandronao fa mitambezatra loatra ka marary any soroko ka. Tsanga ho a, ianoy a. Aza manao toy io ianao fa mety iza iainao aloha e. Izay marina lazaina Randria fa azafahana anao lainga e. Tsanga, ianoy a. Inona indray e? Tsy miasa intsony a, efa ho ray volana mahery zay. Zany e. Andrere Randria, fa makaiza foana izany ianao mivoaka ny trano isa-maraindriny. Ny akanjo fitafinao anefa dia ho mangy toy ireny asa ireny ihany ianao. Misy olona natakalinao anay mianaka mihitsy any e. Fa nahoana ireny dia nalainao ho vady akanefa mpitsalianao e. Inona ny hafarana mianaka kely? Ary aza mandohalika eo an'loka eo ianao raha hivona fa mampahory anay loatra ianao ka. Mandohalika eto anatria ianao ary vady tiako. Mangataka fifonana aminao. Mamela fa diso a. Diso a tsy nanambara taminao niady tsy haiko fa nanihana an'izany ho asa mirery. Diso a tsy nizara taminao fa nanafina an'izany. Diso a satria
tsy tiako hiary hijaly eritreritra amiko ianao. So misy fitraikana any amin'ny jony kely zanatsika izany. Randria, Ahoana? fa nahoana ny dia ataonao tao olo-kafo izay e. Izay marina lazaina rehefa zakaiko ny anjarako hoe dia vitanao ve ny mandainga aminay mianaka? Zao hoe ao fa ilaza ny marina aminao aho. Tsy niazo tsony aho efa ho 2 volana mahery izay. Fa ahoana ina ny Roany lehibe ako aho. Avy hatrany dia nitady asa foana reny mivoaka ny trano reny. Manao ny akanjo efa voahomanao isa-maraina dia manamirana ny endriko mba tsy ho fantatro fa miady saina aho. Fa nahoana Randria voaroka ianao a? Angana izy tsy nety nataonao tamin'ny asanao. Anga dia tsy nisy azo natao anerana an'izay fahadisoanao e. Tsiry tsanga. Tsy nisy tsy nety nataoko tamin'ny asako. Voafandrika ary lehibe ako ny namandrika. Voafandrika ahoana ianao? Anga moa tsy olona mpiray tanindrazana aminareo ihany lehibe ianao e. Tsy izy ihany koa ve ny napiditra anao ny asa tao anao comptable ny orinasa ka nifandriana ahoana ianao? Mitony ary aloha ianao fa ho tantaraiko anao ny zava-misy e. Mpiray tanindrazana aminay tokoa ny Arabezanahary ary anisan'ny olona nasaintsika izy tamin'ny fanambadiantsika amin'ny mahataly jeneraly ny mpampiasa. Randria ihany ny olona tokisako fa mahatateraka io fifanarahana goavana amin'ity mpandrarara ity e. Efa eny taona ny isany tato ary tena olo-marina sy ny kliolio tamin'ny asa fa dia manatateraka tsakany sy andavany izay ampanovina azy. Ary hatreto tsy mbola nanao fahadisonana na milivily volana koa nanao risoriso tato ampiasana mihitsy e. Izy rery amin'reto tale maro ato reto mahay mandresy lahatra olona tahaka ty mpandraraha fa tsora laty. Allo, tongava ato amin'ny braoka ane ianao Randria fa misy asa mpanovoko anao a? Nampiantso ahy ianao andre matotale jeneraly. Mahazo anao toerana Randria. Misaotra. Misy raharaha kiniko aminao ty. Vina fampiasam-bola goavana ary tena ilain'ny orinasa ny fahatanterahana izy io Randria. Reto atolotra anao reto ny atota taratasy mikasika io vina io a. Aiza hoe? Dia reto ihany koa ny mikasika manontolo le mpandraraha. Voaraiko reto andre matotale jeneraly. Ary matokisa ianao fa ataoko izay rehetra azoko atao natanterahako an'ity asan-kinao amiko ity. Ny tiako fantarina dia hoe olona manao ahoana moa ty mpandraraha ty? Olona tena mpanefoefo. Olona efa ela teo amin'ny fandrarana ary tena vanana amin'ny fametsifetsena an'izay miraikiraika eo ampiresahana aminy mihitsy izy. Ho hitanao anatin'ny atota taratasy eo ny momba azy e. Raha mamba vola fa tsoraly. Efa fantatrao melosady ny toe-tsainy arak'izany anarany izany. Eny tompoko, voaray reto. Ka zao no izy a? Hoe ahoana tompoko? Raha pitso amin'ny 2 atoandro no iona aminy ianao amin'ny hôtel Excelsior. Ataovy izay ahaliana azy amin'ny fiarahany miasa amintsika. Tole efa nataonao tamin'ny orinasa mpitrandraka tany ravo iny. Eny andre matotale jeneraly. Na fampoahatra any ny fomba fiasanao Randria. Fa mbala zo amiko tokoa hoe ny fomba fandresenao lahatra olona efa fantsy be amin'ny fandrarana toy ireny. Mpanetrety tena tompoko. Tsy nianatra manokana mikasika amin'ny fandresen-dahatra saingy ny fandiniako ny toetra sy ny fihetsika izay mifanatrika amiko dia ahafantarako sahady izay mety ahaliana an'ilay olona ka hitarihiko izay resaka ataoko aminy. Mino anefa fa tsy izany fotsiny ihany kosa e. Eo am-piresahana dia fantariko raha izy na izany tena ahaliana amin'ilay fiaraha-miasa. Ko rehefa voamariko na dia kely fotsiny aza fa mahavisan-danja aminy izay lazaiko dia manomboka milaza amin'ny tombontsoa ho azony amin'ny fiaraha-miasa amintsika. Olona telo izy ireo niresaka aminao ary fandimby hamatatra ny herin'ny orinasantsika. Hiezaka ny ho tonga fotoana fomeloa azy ireo atompoko. Hijereko ny toerana ifampiresahanay. Ka rehefa mipetraka ilay tena lehibe dia miakina amin'ny toerany seza hipetrahany kosa no hipetrahako. Ataoko izay ahasoana ny lafiny sy ny fifanoheran-kevitra amiko sy izy.
ay ve misy an'izany koa rehefa mifandresy lahatra ry randria eny tompoko. hatray Fomba natoron'ny ray koa io rehefa mifampiraharaha amin'ny olona izy. mahalianaza ny fahalalana nananao zany ankinko aminao ny fataterahan'ny fiara-miasa isy eo amin'ny orinasa sy io mpandraraha io fa zao andray fiaramanidina ho an'ny nosy balika maraina raha vanta ny vao vitanareo ny fifanaovatsony amin'ny mpiara-miasa dia atsoinao amin'ny laharana finday izay amanokana zay fa mandala ianao randria Eny tompoko. Angatsy nahatontosany asa nakininy taminao ianao no roahany tao amin'ny orinasa Vita ary tanteraka somatsara ny fifanaraha-mpiara-miasa tamin'io mpandraraha io. Mbola nisy hafa ihany koa aza tao aorianan'io. fa nisy fahadisoana hafa ve nataonao na voarokanao? So sanatriny izy diso ny fitantanam-bola nataonao ka? Tsy nisy an'izany rery tsanga no fandrianao aho iaho aminao. Tetika maizina efa nomanina le izy. Dia iza no nahavitan'izany taminao Anga misy olona hafa mikirakirana tota taratasy-mbola iasanao ka afaka manovany ao anatiny? Tsy misy afa-tsy zasy ny tale jeneraly no mikirakira ny taratasy saropady ara-bola sy ny fifanaraha-mpiara-miasa rehetra ry tsanga. Dia ny tale jeneraly ve zany sanatriny lazainao fa namandrika anao? Izy. Ary izy rery ihany na vitan'izany Randria, Ahoana? olona piray-tanindrazana aminao sy napiditra anao ny asa ve dia havitanao an'izany aminao fa inona ny marina? Araka ny lazaiko taminao teo zasy izy ihany no mahalala ny fitantanam-bola sy ireo fifanarahana goavana ara-bola taon'ny orinasa. Fa dia inona loatra ary izany fandrika nataony ianao zany Fifanarahana ara-bola tena goavana ny nampanaoviny ary tsanga. Kanefa no ny tato aoriana dia nisy taratasy nasain'ny tale jeneraly nataoko. Nanova ny sora-bola fifanarahana. Tsy fantatro izay antony fa nisy fanoratana sora-bola manokana nasain'ny nataoko na alefa nivelany. Amin'ny anarany soan'le mpandrara Ramambavola Fatsoralia io. Zany nanao ny sonian'ireo fandefasam-bola ireo ary izay no namandriany ahy tato aoriana. Andrekako Randria, dia ahoana izany? Higadra izany ianao? Dia ho aiza ny afarany mianaka? Tadasiny any am-pasano. Aiza reny ny lalana momba anareo Oka rery tsanga fa aza manao toy io ianao Ho aiza izay mianaka raha maninona eo ianao? Aleo aho ho faty mihitsy fa tsy tatiko izany ka. Tsiry tsanga. Tsy gadra izany ary tsy ataoko takalon'aiko ihany koa ianao. Fa inona indray re izany takalon'aina resanao izany ry lanitro? Nampafantariny ary tsanga fa tsy hitory ihany ny orinasa sy ngara-bezanahary raha manaiky ny anao takalon'aina. Fa inona no idirako amin'ny asanao no izany no ataony ngara-beza takalon'aina? Aoka ho tantaraiko anao ary zay no azoko ataonao aloha randria raha toa mety ianao. Andray matotale jeneraly, tsy misy fahadisoako ange teo amin'ny asako fa ianao no nampanao an'ireny taratasim-bola ireny Tsy manam-potoana lava iresahana aminao randria. Andraikitrao amin'ny mahataleny fitantanam-bolanao no nasaiko nataonao. Anjaranao no nijery mipitsopitsony sy manapa-kevitra ka mampity izany amiko raha toa nisy zavatra tsy mifanaraka amin'ny lalàna no nampanaoviko anao. Saingy tsy niteny tamiko ny tsy mampety ny hevitra ianao fa nanatanteraka fotsiny avy hatrany. Ankehitriny tafiditra be ny orinasa noho ny atsirambina nataonao. Ahoana moa tompoko no ananako vola be anynerako an'izany trosabe an'ny orinasa zany? Mampalahelo ahy ianao randria. Kanefa tsy maintsy maka fanapahan-kevitra ny tsy hitazona anao mpiasa atao amin'ny orinasa ntsony. Ekeo kosa nefa fa tale ianao ary ny tale dia tompon'andraikitra fa tsy olona petraka ho velomin'ny orinasa amin'ny karamabe fotsiny. Dia tena tsy misy hevitra hafa ve tompoko? Vao nanoro-tokantrano ange ary mbola kely ny zanako. Zany efa ty tsy hanana antony azy intsony. Lavaka be. Tokony nandinika ianao randria ny alohan'ny kitotoana ataonao
ay tokoa moa ianao vao nanory tokantrano? eny tompoko, nasaina eny anatrika amin'ny fanambadiana ianao mba hetrao re tompoko fa tsy mana-tsafidy na za higadra zany na miala tsy miasa intsony araka ny teninao ve? Manahiranahy ianao. Zao no azoko atao anavotako ny vady aman-janako ao asaivo miona amiko rapitso ariva orinan'ny firavan'ny mpiasa ny vadinao miandry azy eto amin'ny ora fiasana mantsy tsy manam-potoana iresahana aminy zay no azoko anampinanao sy ny vady aman-janako ao tsy azoko mihitsy ny tianao lazaina tompoko. Tsy tiako ho fantany mantsy ho zava-misy zao mba tsy ampitaintaina azy andre matotale jeneraly. Mazava zany randria, raha vonina ny asa ny vadinao dia ampidiriko ato atao mpanadio trano. Za raha toa efa nanam-piasana indray mpiasa endraikitra ny toerana io. Ahoana moa tompoko ny esany kanefa ny zanakay tsy mbola asarahana akory? Randria, fa ianao anao inona rehefa tsy miasa? Tsy karakara ny tokantranonao? Mendalana ianao andeha ary tsy miditra ny tokona ny orinasa tsony ianao manompoka rapitso efa nomeko baiko mpiandry tanàna tsy apidranao tsony. Raisina ho mpangalatra ianao raha mbola miditra ato amin'ny orinasa. Asaivo miona amiko ny vadinao rapitso. Zay, ndany ianao. Dia iray volana mahery ianao tsy miasa tsony randria dia zao ve ianao vao miteny an'izany amiko? Tsy fidy ny ariary-tsanga fa mety izanao eo amin'ny toerako. Dia atao ahoana ty zanantsika ty ny fiainatokantranontsika koa atao ahoana? Efa mitady asa re ary-tsanga fa zamora kivy toy io ianao randria, tsy afaka hijery fotsiny ny zanako tsy inona kana kosa. Ary nisy vahavolana ihany koa mba nomeny anao iasako. Ko nahoana ny tsy nilazainao ahatra amin'izay zany? Randria, tsy mampaninona anao mihitsy ve nijeranay mianaka hijaly tsy hinan-kaniny? Tsy izany fa naninona ny tsy nilazainao fa afaka mandray aho mpiasa ao amin'ny orinasa izy hosolonao? Ka hoe zao dia zao ihany dia iomana fa andrasonao eo Johnny kely. Ho any ampiasananao iona amin'ny ara-bezanahary so mbola afaka mandray aho mpiasa ihany izy. Tsanga, fa anao inona any ianao efa iray volana mahery ange zany Ka izay indrindra no andehanako an'izao dia zao olona be fiantrananao izy matoa vonina ny andray ahavadinao mpiasa. Saingy ianao no zao vao milaza an'izany amiko moa. Fa inona loatra reny tao andohanao tao randriny dia tsy mijery lavitra toy izany ianao iray volana mahery. Tsanga, tsy handray anao zao zany izy. Tsy manam-potoana andraisana anao zao izy. Ao aorian'ny ora firavan'ny mpiasa amin'ny hariva ihany izy no azo antoka fa tsy maintsy mbola mandalo ao am-piasana. Inona no itenenanao an'izany? Zao no ora fiasana ka tsy ho ao izy? Ka fantatro ange zany satria izay hatrany ny fanao ny hatr'izay rehefa misy mpiasa tiany ampidirina ao amin'ny orinasa. Lasa randrika ka arakarao tsara Johnny kely. Tsy maintsy tafahoana miara-be za anio dia anio ihany na ho alina any aza ny andro. Andrasako ao foana izy. Lasa Tsanga, aza makany re ianao Tsanga! Mandrosoa ianao madama. Aleo itsy amin'ny seza fandraisam-bahiny tsika mipetraka. Tena saika tsy tratranao tato am-piasana ala. Tsy zany ve fa manam-potoana amina olo manakady zay io? Manahoana tompoko? Zano fantatra ianao ka tadiditra. Ary mipetra moa fa aizany dia hijory fotsiny eto sika ny resaka. Inona ny ranom-boankazo sotronao? Misy atao amin'ny vata fampangatsiahana ato mantsy. Ny whisky no ampidinoko. Ka re tompoko zao fa aleo fa tolorako ny sahazany atsara tarehinao anao madama. Ny ambony karazany amarolahy. Ka mihitsy re tompoko fa tsy ronono misy kakao nge zany fa tsy afy. Ty raisy tompoko fa vokatro ny fo. Hopy fa nidonina kely. Zay. Ary mahazo aina tsara mipetraka madama fa za mihafahafa. Misaotra tompoko. Ianao toa ny laza manana fotoana manolona kanefa zangy afaka miverina amin'ny fotoana hafa Tsy azoko ahemitra zany fotoana zany. Ka inona no atondianao madama iza moa ny fiantsoana anao?
Tsanga Tsanga. madame Tsanga vadin'i monsieur Randria tany amin'ny mariazinay ianao tompoko. Fantatro ka tadidiko tsara ianao madame Tsanga, lavaka be ary nahoana no zao vao tonga ianao e, lavaka be angeny ny lozany Randria teto e. Angatsy ny lazaina ianao fa mila olona maika ampidirina anao sekretera particuliera. Zao zay vao tafaresaka tompoko. Fa ahoana koa ary Randria zany, efa ray volana mahery inge izy zay no nametra-pialana tsy hiasa hiaraka amiko tsony nohony tsy nahafozako ny fiarahanay sy ny fiasany tsara tato dia nanafatra azy mba hiteny taminao. Zao efa misy olona nampidiriko vao maly eo zao. Efa lasa zany ilay toerana ve tompoko? Dia ahoana re zany tompoko? Zay anefa ny tena nanatonako anao raha voareko ilay izy. Tena tara ray andro ianao ry Tsanga. Dia tsy misy hevitra hafa ve tompoko? Tena mila miasa tompoko fa mbola kely reny zanako. Randria tsy miasa. Ahoana hoe ry Tsanga? Tsy miasa hoe Randria? Eny tompoko. Kanefa dia zay ny elan'ny tato. Nilaza izy fa avy roa eny amin'ny karama omeko azy hono ny asa hitany any akafa. Ary tena maika ny hamonjy an'izay asa izay mihitsy izy. Tsy tompoko, tsy miasa zany izy zao. Okaloha, azonao averina tsara ve ny teninao teo? Ary okaloha ajanona le hoe tompoko fa manjary misy elanelana eo amin'ny fifandraisantsika. Tsy miasa hoe Randria? Eny tompoko. Hatr'izay ny elan'ny teto ve ry Tsanga? Kanefa dia avy na ny navaly ny ara ny teny taminy aho hoe asondrotro mitovy amin'izay karama omen'ny hafaniny azy. Eny tompoko, tsy miasa izy efa ray volana mahery fa mandainga amiko. Ay ve? Beza etsona fa aza miafafy. Dia inona no nataony nandrisy izay fotoan'izay ry Tsanga? Nandainga tamiko koa izy zany inge. Samy nandainga any zany sika roa. Mody miomana toy ny andeha hiasa foana izy isa-maraina tompoko. Beza azafady. Fa misy inona mitranga ho tokantranonareo no mahavita mandainga aminao toy izany Randria? Tsy misy inona beza fa miomana miaingo tsara toy ny akanjo fanao mandeha miasa ty izy isan'andro. Tsy te hiditra ny raha tokantranonareo ary Tsanga kanefa noho ny mahampiray tanindrazana anay atsika moa zany zao hoe sy noho ny fahafantarako fa voaterabao ianao somary manontany ihany so de Tsy fantatro re tompoko fa dia nandainga tamiko izy hoe mandeha miasa ny voan'ny trano isa-maraina. so de zay mihitsy le nahiko. Ono ary Tsanga? Eny tompoko. Efa ela ve ny rahanareo roa ny alohan'ny fanambadianareo? Tsy zany mantsy fa zao e, ny resaka ato ampiasana moa dia betsaka e. Amin'ny mahatale azy dia hainao ihany e. Zany ve andeha afenina aminao tsony moa zao e? Betsaka ny tovovavy sy ny efa madamany rahany. Zany hoe zay mety miaraka amin'ny ihany no ampidiriny miasa re. Andray, marina ve zany tompoko? Nisy zay tovovavy zay zao tsara taresy mpikana tokoloha le izy mitovitovy aminao zao, saingy lava tonga hatreny ambalahany ny volony. Zay no nampidirina ataony sekretera ny farany. Na pisy resa be tato ampiasana ny fiarahandrareo ka voaterina andray andraikitra nandroako itovavy io. Ka asa raha no zay ihany koa no nametrahany fialana. Vola be mantsy ny tsita, lavaka be ny lozany teto. Andray re tompoko, nisy an'izany ve? Dia fitandrandrivo eny nandainga amiko hatramin'izao. Aza manao an'io aloha ianao fa so misy fiatraikany amin'ny zanako zao ranomaso zao e. Podika amin'ny fiainako, ny fiainako sy ny an'ny zanako, aizany tany alehanay. Mampalahelo ahy ianao ry Tsanga. Samy fitahan-drandrita isika telo mianaka. Inona reno azoko anampinanao ry Tsanga fa dia mampalahelo ahy ty ianao. Tsy fantatro. Inona tompoko ny mba azonao anampiana? Bon, oka tsisy elanelana aloha ny fifandraisantsika ry Tsanga. Atsoy fotsiny hoe be zaho ah. Sika nge efa ray tanindrazana zany e. Bon.
mety isy ihany aloha ny hevitra vonina ny asa avy anefa aloha ianao e. Eny ary beza, vonina melomako ny zanako. Mety aminao ve raha raisiko asa ato ary ianao e? Ninina asa misy dia ataoko rehery beza. Parfait, parfait. Ataoko secrétaire particulier ianao raha mety. Ka efa lasan'olona toerana io ianao teo. Oh, voamaly. Azoko esorina izy. Vitako izany asa izany ary beza. Manana diplôma mifandraika amin'ny fahaizana taky ny asana secrétaire particulier mihitsy aho. Tsara indrindra. Ianao nefa tsy mbola niasa raha nyresaka isirandry fa vao navita fianarana dia nanambady sy niteraka. Ie, izaho aloha tsy mbola manana traikefa kanefa fantatro fa haiko anatin'ny fotoana foana asa-panaovinao ary beza. Izay izao no anahirana keliko. Fa ahoana? Tsy afaka ny tonga dia hanala an'le efa nampidiriko a? Handray kosa ary beza. Izaho nefa efa mba nanantena hoe asa. Diso fanantenana ve tsanga? Misy ihany ny azo atao nefa eny raha tena vonina ianao. Vonina ka? Tena vonina? Izao ary isaky ny tolakandro ianao makaty amin'ny 5 latsaka fefany eo. Amin'ny 5 mantsy mpiasa rehetra no mirava fa ianao kosa amin'izay aorizay no tonga amin'izay mianatra. Malalaka tsara dolo ny milina ampiasainy. Avy hatrany dia ny asana secrétaire particulier no ampianariko anao. Dia rehefa afaka ray volana kosa dia esoriko amin'izay le efa ao. Dia hitsanga no manao secrétaire particulierako. Mety aminao ve izany? Misaotra indrindra ary beza. Kanefa tsy hariva be loatra ve izany? Dia mifiry no mirava raha izany. Ny vidiako mantsy ny somary anahirana kely aho. Kosa aloha izay fahavitany asa kosa aloha ny iravanao e. Ary ny vidinao indray tsy ataontsika olana vahateriko amin'ny fiaritsanga e. Ay. Ahoana izao ny fomba ilazanao an'izany amin'ny randria? Satria mety ho tratra hariva tokoa ianao vao tafody a. Indraindray mety mihaona amina client ny avelan'ny biraontsika. Ilaina fantatry ny client vaventy mantsy fa ianao ny secrétaire particulierako. Tsy maintsy ho hitako izay fomba ilazako aminy fa miasa ka. Tena mety. Matoky koa fa tsy hametraka olana izy rehefa fantany fa ianao mpampiasa azy ihany no ampiasa. Nareo raha teo mpihavana ihany tsinona. Minao fa atoky ahy izy ka sady raha izay moa ny fomba melomako ny zanako. Eny ary. Karoviny tsanga no nomboka hiasa ary. Tia milaharany findaiko dia atsoy ahy. Ome fotoana kely ahy fandaminana amin'ny vady amin'ny kasika ny Johnny kely dia miantso anao angambe. Izay izany fa miandry anao ary tsanga. Fantaro tsanga fa noho ny fitiavako sy ny alaheloko anareo mianaka nanaovako an'izao a. Andao fa velony tsanga. Dia mbola mamerina amin'ny fisaorana anao re tompoko. Veloma ianao Andriamatotale General. Beza ny etsonao aho a. Mifanoroka amin'ny takolaka roa tsika ry tsanga. Tamin'ny mariazinao no efa nitsiriritako anao ry tsanga malala. Tonga eto am-pelantanako ianao ty. Dia izao ve ianao vao mody ato an-trano ry tsanga? Fa taiza ianao androany tontolo? Ankeo maraina ianao niala teto dia maizina vao tonga? Okare Randria fa mba vizana ka. Fa taiza ianao anefa e? Randria, mbola tany amin'ny Rinentoza Elinina re ahy e. Nindra mbola tany aminy aho. Nindra mbola tany amin'ny Rinentoza Elinina ahoana? Fa ianao ve dia efa tsy mianatr'olona ry tsanga? Ny tokantrano ange tsy ahaka toy izany e. Ka ianao ange tsy miasa e. Inona no hoaninato? Ny zazakely ve hojerena fotsiny eto sa fahanana rano? Ka efa mitady asa ange ho aza. Mitady asa samaka izy e. Ray volana mahery, lainga ny nafahanao aho. Za koa hitady asa fa tsy hipetra-potsiny andry an'izay gadonany tsy mety eto. Ino ty lazainao ry tsanga? Hitady asa? Eno a? Tsy anjaranao no mitady asa fa ary tsanga.
raha toy izao ny ataonao tsy ahita asa vetivety ianao. Fifanampiana ny fikarakarana tokantrano ka velo koa mba hitady ny maraina ianao mitady asa, ny tolakandro ano mitady. dia ahoany jony kely amin'izany? Hodry, fa ianao anao inona fotsiny? Izay ato an-trano dia mikarakara azy aloha. Tsy tiako ny esanao zany ry tsanga, ary aiza koa ianao ny asa? Olona tsy manana traika efa akory. Ka ho velominao amin'inona ary izay mianaka e? Ary zaza laingalanganao tsony koa fa tsy tiako a. Ianao manao ny tsy fanao tany ampiasana anareo tany ka izay mianaka ny fananao lainga atao trano ato. Efa nifona taminao ange a. Niona tamin'ny Arabezanahary tale jeneraly olona asa ny esanao ary Andria. Olona tsara ary antra olona no niresaka tamiko fa ianao mihitsy tsy mahay mamaly fitian'ny olona manao soanao. Inona ny tianao hiaviana e? Ay izany na harivanao tany ivelany tany dia maizina vao miditra ny trano. Izany ny olona niresaka tamiko e. Ary tsy te hifamaly aminao fa betsaka ndraiky mikasika ny nataonao. Tsanga. O karera Andria, tsy te hifamaly aminao koa. O kabeza. Tsanga malalako. Fonary bezaka. Andao aterody amin'izay ve fa misivy alina mahery inge zao e. Tsanga tiako indrindra. Tsanga. Ka beza izay soronao ny akanjo ka. Beza, angatsy manana fotoana amin'ilay mpandraharaha ato amin'ity hotely ity indray ianao ka. Andao hivoaka ato amin'ity efitrano ity ry beza ka. Tsy mankaiky izany tsanga sheria. Okizay beza fa mangoritsina be ka. Beza, oka. Efa tamin'ny fito no hoe fotoana tamin'ilay client lazainao a. Mety eza ihany ka fity miaraka amiko akia. Ry tsanga tiako be. Iadany ianao sy ny zanako. Ividianako fiara ianao. Namboarako trano. Eny amin'ny tanàna ambony mihitsy. Tiako be ny fofonao. Bezaka. Zaza mbola tsy ampidirinao miasa akory fa entinao mivezivezy amin'ny fiara fotsiny androany tontolo. Fianao ve tsy te hiadany? Tsy ampiasaiko izany ianao fa zao ny fiainana tiako menanareo mianaka. Misakafo amin'ny hotely ianao, omeko vola ianao, maka efitrano tsika ifampitsihana fity, orokoroka trano. Sy ny sisy fity sesilany akia. Ka za tsy mbola nametaka ny vadiko talohanao izany ka. Izany ve? Fa hiasa ny tanjoko. Sady ray volana izay entinao mivezivezy miditra hotely fotsiny sy maka efitrano fa tsy mamjanona mianatra asa amin'ny orinasa akory. Fa heverinao anao inona koa sika maka efitrano fandrimbahiny lafo vidy toy izao e. Tiako ianao ry tsanga malalako. Bezaka, oka ho a. Lazainao fa manana fotoana amina mpandrarako avanato ianao. Ka tsy eto izany ianao. Ampidiro ny akanjonao dia ndao ianao apetrako any amin'ny valava mandeha fitateram-bahoaka fa efa tia nitondrana ny tongoka nefa mbola miavina ihany. Tsy te hiadana nga. Ay kosa. Ny ianao koa izany dia izany foana ny fanontaniana apetraka ao. Tsy ekeko tsony sy fodianao hariva be izao ry tsanga. Nanapa-kevitra fa ho any ambanivohitra tsika telo mianaka. Dia anao inona any anefa tsika Randria? Inona no hoanina sy velomana any? Izay fotsiny fanapa-kevitra hoe. Ka na ianao anaraka anay mianaka na tsy. Raha izay velomantsika misy ny tany. Ny trano hipetrahana koa nametraka dada sy neny. Ka ahoana ny hevitra fa raha pitsy maraina ihany dia tsy mahajanona eto intsony zahay. Randria, ahoana e? nahoana moa ianao no miteny fa na za anaraka anareo mianaka na tsy? Vady aman-janako ange nareo ka tsy anaraka anao ahoana moa? Asako, ray volana izay, toa misy mahavarinanao mihitsy any ivelany any. Fodianao alina no andrasanay mianaka eto. Efa nilazaiko anao kosa fa sady mianatra asa no mitady hafa ihany koa e. Nalehako daholo na orinasa lavitra na akaiky. Izany no mahatratra hariva. Ka tsy ekeko ny esanao izany. Fa na ianao anaraka anay, na ianao hitady an'izany asanao izany. Toa nilazana ange tany amin'ny rabezako ianao teo aloha teo a.
dia nanao ahoana koa ny tany? Sa inona ny nataonao tany? Tany a tsy misy asa ho azany hony ihany dia avy hatrany dia nitetorina asa fa mbola nanoho ny tady andro amin'ny manontolo. Ka ampy azy iray volana ny venjivenjenao fotsiny nampidira bika tany rehetrarehetra tan'izay e. Ahoroa izay entanao entinao fa raha pitsy vao maraina dia mandeha raha anaraka anay mianaka ianao. Oka zava-mihitsy koa ny resaka raha ndrifa nilaingalainganao mihitsy koa ny natoy izao a sy nampody alina isan'andro ianao mahatonga an'izany nataonao. Nataoko ahoana e? Fidy no angany nandroana ankolaka tsy hiasa. Mbola tsy milaza marina ihany ianao. Ny tantarainy Beza daholo ange ny fiarahanao amin'ny tovovavy sy madama izay tsy ampidirinao miasa raha tsy misakaiza aminao e. Ary izany fitondran-tenanao malody izany ny alanao tsy asa tsony satria ndroahandra Beza ny sekreteranao dia tsy faly ianao. Izany ny toetra amin'ny Monsieur Randrita alehan'ny fitandanam-bola ny orinasa mahanao soa. Lavaka be ny vola ny orinasa noho ny lozanao. Inona tsara hoe? Milaza fa mahita asa tsara karama noho izay fa omeny Beza anao ny ianao. Izany ny antony nametrahanao fialana kanjo ny anaraka an'ilay sekretera partikuliera voaroka izay tovovavy kely niarahanao no nanarianao ny asanao. Oritsanga, iza no nitantaranao an'izany? Zavatra tsy misy marina izany. Ka za tsy maintsy mitady asa fa ho velominao amin'inona ny zanako aminao e. Za indray tsy maintsy mivoaka. Za rery angano vehivavy manambady miasa. Tsisy marina izany lazainy Bezanao izany e. Ary tsy hanamary-tena aminao aho fa na ianao matoky ahy na tsy. Ka efa tapaka ny hevitro andeha hody any an-tanàna raha pitso maraina entiko ny zanako. Ka na ianao anaraka anay na ianao iainao andra-Beza hitantara-tsanga tsy amanorana. Anin'ny rereto ary andrifa anaraka anareo vady aman-janako a. Tsy andry an'izay asa tsy hisy any amin'ny Beza koa. Izany lavaka be ny lozanao izany foana mantsy ny hirahiraina. Ao sorako menaka amin'ny felan-tananao fa mitsovaka be izy izany. Mampalahelo any mijery anao Randria. Ny vatanao ny hena kely, ny vodi-tongotrao vakivaky, ny volom-bava tsy miaratra tsony. Aiza re izany ianao taloha izany e. Efa tsy dia marary intsony ireo Ritsanga fa oako izao. Oka aloha aza miantsika mafy. Efa bolantsika izay ny taty. Rehefa tsy marary tsy marofontsika telo mianaka fa misy sakafo hohanina dia izay ny isaorana an'Andriamanitra. Aleo atao amin'ny sakafo ny Jony izy menaka sisao. Na akao kely anosoranao ny oranjonao masaka ny fanaly io e. Mbola misy ambiny kely le menakomby amin'ny boaty kely ao ka. Tena le tany mbola mandy ity hitako mahamafy azy ka. Ny rano koa lavitra ny sady any amin'ny tanin'olona no mandalo. Fa hono? Ie. Maninona nefa raha pahatany ihany aloha no asaina fa tsy avy hatrany dia izy manontolo e. Lehibe ange io e. Na mitady olona mpanaovina paritra. Zao any matanjaka e. Ny sady anao inona fotsiny koa ary ah. Misy olona manely resaka manaratsy atsika no sady mampitahotra an'izay te hiasa ny tanitsika eto an-tanàna eto Ritsanga. Firifiry moa izay efa niresahako sy ny fanao fotoan'izay hoy ianao. Sao dia ny karama kosa ary ny tsy mety amin'ny zareo e. Efa raikitro izao na ny fotoana na ny karama e. Kanefa rehefa tonga ny fotoana ny fanaovana tsy misy mipotra. Rehefa mifanena amiko eny an-dalana indray zareo dia avy hatrany dia mivily lalana toy ny mandosotra. Fa maninona ary manao an'izany ny olona e. Angamba tokoa misy olona toteny mampitahotra azy ireo. Milaza aminy hoe tsy misy mahazo miasa amintsika tokoa. Asa na dia fielonana na manao an'izay aleo monina antsika. Ianao no mampalahelo ary Tsanga. Mivezivezy lavitra matsaka rano anondrahana ny rehefa voavoly. Fa raha ny vitako Ritsanga na andoliako aza. Apetrako amin'Andriamanitra ny fahamaliana izay manao ratsy atsika. Ohatray? Ahoana? Tsy voalazako anao tokoa e. Fa nisy lehilahy izay tany Etsaha.
na mepetra tsy andalon'ny taniny sy tsy hanovoranao tsony fa any fianakaviana ho ny tany andrefana rehetra lalovan'ny renirano iny. ndry lehilahy manao ahoana zany? Na mehetranao tsy hanovoranao ahoana? Angary ny rano natao azy rery io. Tsy fantatro rehefa zany no nataony ary enitra mihitsy izy any atsimo lavitra no izy vao mivoaka ny taninay io rano io ka anynareo mandefa aza manivaka ny taninay. Fa ahoana? Dia inona ny navalonao? Tsy namaly azy ka za koa ange tsy mahalala tsara zay hoe izy aseniva fa lazainy fa tsy azoko atao ny manivaka ny taniny Fa olinona koa zany ny reniny rano ange tsy azy dia tsy voatondraka zany ny voly? Voatondraka ka fa dia nandrasany teo tsy hanivaka ny taniny sy ny aniny avany dia nanodidina benakary tsy mitariany na tsaka. Tsy manaiky an'izany kosa fa sao dia sao ihany dia hitady an'izany olona izany. Mino fa mbola tsy miala eny izy fa miandryandry aho fa sa aloha nodina dia mbola tsy afa-po tamin'ny fanondrahana azako sady ny fijeriny ohatra n'ireny olona miborida n'ireny mihitsy dia nataoko mahalala aza ny olona izany. Lasa marary anga ianao Randry? Anga tsy asa tany androany? Randry efa vaky ange masoandro ka tao mbola tsy mandeha ihany ianao fa miondrika mipetraka fotsiny eto tsy ho any Aritsanga alohany io fa tsy te hifamaly aman'olona. Zay indray ilay hoe tsy asa tsony. Hialana daholo ve zany izay asa atao raha vao misy olana Randry fatratra natao ihany tokoa ve aloha ilay olona ny sakana ny tsy akana rano eny Andreniranomaly? Fa nanao ahoana ny resaka reo ny tsy tantarainy? Niandro tao mihitsy izy. Dia nanao ahoana? Afaka manivaka ny taniny ihany ve hontsika maka rano sa? Zany solo zany no anarany ary tanin'ny Rabeza Mianakavy no manodidina ny antsika io. Na ny avaratra na ny atsimo na ny ambany atsinanana ka saroto ny tompon'ny tany fa tsy azo atao ny manitsaka ny taniny. Ekena raha azo ny tany fa tsy misy volobe hosena ange eo fa tanety maniry bozaka fotsiny Rehefa namariniko tamin'ny fianakaviana dia marina fa ny Rabeza Mianakavy ny tany manodidina ny antsika lazain'ireo. Dia tsy mba nisy azo mifanarahana mihitsy vera izany? Dia anodidina lavitra ry atsimo ary izany vao afaka maka rano amin'ireny rano. Zany ny afatra napetraka Rabeza Nahary Mianakavy tamin'ny olona io fa izy mpiandry tanàna sy miasa ny tany fotsiny. Dia ahoana ny atao raha izany? Ho faty avokoa ireo vola efa natomboko ireo raha tsy mitondraka. Efa ny fefeny taretra manodidina ny lafin'ny tany telo mifanolotra amin'ny antsika ka nolazainy fa ho torino ny raha manongotra an'ireo taretra ireo sy mbola miditra ny tanin'ny Rabeza. Dia inona ny atao Randry Anao lavadrano ao amin'ny tanitsika Aritsanga. Andray? Tany mafy be io ve? Sady tsy lalombe ve izao vao ahazo rano io tsika? Ny mpiasa nampy anao nefa tsy misy. Za indray tsy sakanan'olona tsy ahazo rano zany Aritsanga fa andavaka lavadrano tsy mahakivy ahy zany. Randry sao dia mba hanova lavaka re tsika fa efa lalina be ange ity kanefa tsy mbola misy rano ihany na dia kely azy Hanova lavaka ahoana Aritsanga fa ty ihany ny tohizana lalinina fa tsy maintsy mahazo rano eto tsika. Anana rano tsy lanilaniny tsika dia anakarena tsy hita pesipesienina ihany koa amin'izay voly sy fiompiana ataontsika. Ka ianao ange efa tsy tazako avy aty ambony aty intsony fa nitady etsiketsika arak'izay hifanarahana hoe manetsiketsika intelo ianao dia alatsaka amin'ny arina ny sakafonao any anaty lavaka. Manetsiketsika haingana be tsy miady ianao dia sotoniko miakatra ianao. Tsy aleo ve? Tsy an'izany fa io ny efa natao ka na injato mandifotr'olona azy io dia efa eo ary tsy hamelako raha tsy mahazo rano eto tsika. Tsy aleo ve Randry? Makandreny olona efa mpandavaka lavadrano ireny angatsy isy an'izany ety? Ka efa hoe mifanome teny ny ray tanàna tsy hisy asa amintsika ko.
aza manan-kivy ahy eo koa ianao fa efa mifatotra tsara nitady amin'ny tehezako fa ampidiny moramora toy ny isan'andro aho. Efa mifaingoko amin'itsy kodiarana kely mipetraka amin'le kodiarana be itsy ny lohany tady. Ahodiny toy ny isan'andro ny kodiarana be rehefa mampidina sy mampiakatra ahy ianao. Ndao. Tsy mbola afininana ihany ary vera andriny tsy nasainy nampiakariko ny arona nampidinako ny sakafony. Efa ela ihany izay ka aleo tsy riako eto ambavalavaka dia atsoko. Randria ô! Randria! Tena lalina loatra ity lavaka ity fa tsy ahita mitsinjo akory. Randria ô! Randria! Manina ary izy ny tsy mamaly. Marina tsy atahorako iotsaka sanatria raha toy izany nalalinina ihany ty lavaka mangitsokitsoko ty. Tsanga! Tsanga! Matya! Stonia! Tsanga! Ampiakaranga ianao a! Matya! Toa feo andrandria nge izany ndraiko izany e. Kanefa tsy ahetsiketsiny akory ny tady. Tsanga! Or tsanga! Anganare! Matya ao! Ndry? Ary mihetsiketsika tsy toy ny isan'andro nge ny tady fa miara rehetra be. Ina koara ny dikan'izao? Tsy toy izao mifanetsiketsy andrandry ny tady rehefa hoe ampiakarina izy a. Ty tena mikofokofoka be sady misavilivily miakavanana be mihitsy. Ina koara ny dikan'izao? Oka aloha tsy tonina hiakatra sao tezitra eo izy ka. Ampiakaro ary tsanga! Angana! Angana le bianareny tia! Tsanga! Tena feo andrandry mihitsy izany ndraiky izany fa tsy lalin-dalovana ka. Ahoana e? Tsy tonina hiakatra ve ianao sa ahoana e? Mivilavila fotsiny ny tady fa tsy fantatra akory nge izay atao e. Renao ve ahy e? Maheno ve ô? Aleo miala eto amoron-davaka eto dia ahodiko ny kodiarana be izy tonako azy akatra fa sao dia nivainy indray ohatra ny fomba hanitsehana ny tady rehefa hoe ampiakarina izy. Ary toa maeva kely randrisa izany matanjaka. Hoay! Ino ty mivoaka ny lavaka ty? Voatavo! Voatavo mainty be miosopotaka! Misy masony diridiry be. Matya! Andositra ka! Vonjeo e! Vonjeo ara olona e! Fezanao Randria! Vonjeo a Randria! Tsanga! 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 Za ihany ty e! Randry ty e! Andositra ho izy ianao iny e! Avy aty! Hiafina tao ambadika an'ity azo ty aka. Randry ahoana koa io e! Alao eto dia tsy hitany. Io fa mivoaka ny lavaka. Ohatry, ary toa misy tanana. Dia tongotra. Toa Randry miosopotaka ihany ilay voatavo mivoaka avy tao anaty lavaka. Ay, ny lohany fotsiny ilay mipodra voalohany. Sao dia vita kary fa tsy tena izy ty e. Tsanga! Avy ianao aty fa za ihany ho aho. Randry! Andraso aloha jerena tsara. Ie! Fa Randry ve io e?
hitako ange anao io miafina ambadiko ny goavitsina io eo dia manao fangala-pery amiko eo ny lohanao no afeninao fa ny fitombenanao hitako daholo aiza koa etony aho dia hitany za azy efa miafina tsara tsy mahita azy akory sady efa tapenako ny masoko fa tena ianao ve io sa tsy ianao aloha randria so dia mandaingy vonjeo aza misary zaza to iorytsanga fa za ihany tia randry ianao koa manaitra inona koa zao no anampenanao maso eo fa maninona ny kitianao tamiko fa za nge sary kibokibo fa randry tokoa ve ty tao feny fotaka daholo ny tenanao sy ny kilotinao aleoaloha hipetraka saika maty arytsanga fa ahoana niotsaka ny taninangadiako dia lavaka be tsy fantatro izay farany teo ambany tongotro saika latsaka tany anaty lavaka tany zany ianao zange efa anteny hoe aleo ahajanona rehefa tsy misy rano efa tena lalina kosa angela izy saika matany ianao zany niantona ny azoazo ny savily teo ambony lavaka raha tsy mifatotra angamba dia latsaka tany dia raha latsaka tany ianao dia inona ny efa rany amin'ny anaka ka efa niantsoantso aho hoe ampiakaro fa tsy nampakaronaoko za angana ianao an'izany sady niantso aho nianika nytady ka hoe tsy reko tsy reko aho zany mba marina nitady ny savilivily no hitako dia nataoko fa tsy ampiakarina ianao marina raha ianao no nandrasako ampakatra efa maty tao aho ohatr'izay fa hoana no fitrangany kefa hoe zaniko nanomboka nahita rano aho dia nangadiako ihany ho lalina kanjo tonga dia niotsaka ny tany nitsahako lavaka be ny any ambany ihany za niantona ny kirozaroza fotsiny za ve moa nalala fa efa elaela ianao tsy nanetsika nitady ampiakarana ny tany avy any anaty lavakako dia nitsiritsirika teo ambava lavaka fa tsy mahita an'izay any ambany any mihitsy za koa moa miantso ianao tsy mamaly ahoana fa za azy efa ho tapaka ny ozatendako miantso hoe ampiakaro a no sady zay mananika nytady zay fa andao hoe ny ambava lavaka dia andefasana vato any ianona hoe nahazo rano ve tsika dia any amin'ny firy mandivotro lany no misy rano randria tamin'ny firy indray reo ny tonga teo ry lesolo efa maraina tamin'ny enina sasany dia inona ny ataony zao aleo aloha ity lavitra ititsika no mitazana azy ireo raha misy efa so hitany sady tena tsy tiako fatany akory hoe aty an-tanàna ry lesolo tsara mihitsy ny lazanyla tamiko izay ataondry zareo rehefa tsy navela manivaka ny taniko akany rano amin'ny fambolendry zareo tena olona ratsy saina sady ratsy fanaraka no lazainao tamiko tokoa izy mivady ireo raha misy zany mihitsy ireo tsy mahay miara-monina fa miseho azy hoe avany andreny vohatra sy manam-pahaizana ka manambanimbany tsy renao moa ny vava nanaovan'izy mivady azay vava nge zany raha ombava nge zany oka fotsiny fa tsy tantaraiky anao raha misy tena fantatro tsara izy mivady ireo ry lesolo olona tsy misy ilana azy fa matykampoka nefa tsy ahoana akory dia ino no lavaka ataonao io zao ry lesolo tsy misy olona manampy azy mandavaka ao zany araka ny afatra ifanaheliny laheran'ny tanàna ka tsy misy samykarama am'zareo nge ty an-tanàny moa avany velany ray moa raha vao misodisody aty dia efa sakananay fa hoe raha misy asa ty amin'ny tanàna anay dia za ihany no mikarama am'izany fa tsy ilanay vahiny mangalatra ny asa ty aminay aty dia vaky bao mandeha raha misy zay mihitsy mifanaovana azy ry lesolo tsy oleo monina eo ihany izy mivady rehefa elany ohatray dia inondreo tany mivangongo reo zao ry lesolo lavadrano no fahafantarako an'io raha misy rehefa arivany andro ka lasa mody mantsy na zareo dia tsy riako ao dia mahita rano ve inona raha misy ny rano hitan'io efa lalina be ngely izy fa tsy misy ranona dia nyray mikobana koa raha hatramin'izao aleo vizana hitady rano eo fa tsy ahazo rano zany reo ry lesolo zay mihitsy raha misy toy izo hatrany ny fanaraha maso sy fitsikilovana taony lahy
tia avetrany dia lazao raha vao misy zavatra tony na mahita rano izy na mitady hevitra hafandrahana ny volony. Ataontsika leo monina ty reo etsy. Io koa nge tany nividiny ray aman-dreniny fa vahiny tsy tompo tany avy aty akory zareo reo hoe vahiny reo. Marina lenao Ramose, avitin'eo reo fa atao amin'ny fanaovana azy mihitsy. Efa nasiana sy dadaralipo tsatoka ihany koa nge io tany io tsy avy-tandry zareo zavatra eo. Eno zany izy hoe vahiny vidy tany taty fotsiny ray aman-dreniny. Ataontsika leo monina ty reo fa samy epy ihany tsika ahitan'izany Ramose. Le olona ty koa nge olona tsisy sainy, varotana ny tany kanefa tsy ny ratsy torana no amidy fa ny amoron-dalana. Ka tsy hainao nge Ramose fa nitetika nge de zao e. Ahoana? Zay azahoana amin'ny volan'izay mividy fotsiny. Ny tany amoron-dalana no atao tsony saingy atao sahirana tsy havita taratasy tsy havita zavatra amin'le tany mihitsy izy. Ary raha misy manomboka zavatra aza na trano na fiarina dia atao leo monina e. Atsona sy lazana koa ny dadaralipo hoe karakarony amin'ireo ataovy amin'ny fanaovana azy. Tsy tafapetraka eo zany reo e. Dia mitady mpividy hafa indray fa teo aloha efa veloma ny volany. Vitan'Ralipo zany ka. Marina mihitsy zany Ramose. Izy aneno efa mpitaiza sy mpiarakara ety atrzay e. Dahoana efa natao amin'ny fanaovana azy zany izy mivady vahiny reo. Efa netsona ny Ralipo. Ede tsika tsy ela amin'ny zava-panao Ramose. Efa zao izy mivady sahiran'izao. Ny zanany azy efa narary mafy dia nalefa any amin'ny reny be any ny Mahatsinjo arivo zany fa avany ingeo ny tanindrazany zareo reo e. Ny mpikara mampiseho mafy noho ny asa teo indray moa androany miditra fa raha pitsy dia efa tsy tafaveriny eo tsony. Tsy mahalala ny fahaizany dadalipo anga. Aza vahiny amin'ny tanàna ka milipalipa mividy tanin'olona ihany ho. Any Mahatsinjo arivo koa moa ny tanindrazana ka aty Ambojoko tany no mividy tany. Raha ny fantatr'ireo ray aman-dreny be eto tanàna nge dia hoe eto Ambojoko tany any hoe ny razambe any zareo reo no mileviny. Zany ve? Misy ny malala fa reo tapoka vaonao reo fasan'ny razambeny. Hitanao amin'le fito mian-dalana. Saingy le tia tanindrazana ny enjehan'ny vazam-panjanana ka nandositra ny anaka ny atsinanana ny anatsimo any e. Tony zany nge le hoe zanakapelezana ary le solo atsy. Kefa tsy fatantsony hoe aiza amin'ireo tapoka vaonao akory azy zany ny fasandrazany fa dia lovatsofina sisa ny aminy le solo a. Zany ve tsy ampome. Efa vahiny aty ihany zany fa tsy misy te halala an'izay zanadrazana any ampelezana any zany. Tsy te halala an'izany ny aty fa efa lovatsofina taloha zany Ramose. Talohan'ny fanjanahantany. Ny taniny taty azy mety efa tsy fantantsony hoe aiza ho aiza. Ary zay nijanona teto Ambojoko tany keo nga natao hipetrapotsiny. Efa samy naka ny tany lozan'izay razanao daholo dia izay ny vitany aminao e. Aminay ianao vahiny rehefa tsy manana tany na mividy tany aty Ambojoko tany aty randria. Zay lovatsofina andray ve? Ese marina ary le solo e. Ajanohony ihany aloha zany angano mba avy andritra zany fa ny anaovana ny reto diniana. Matokisa ianao ahy e. Fa zao Ramose, mba meo volany aloha fa misy omby kely mba tiako vidiana izay ihany e. Tsy olana vatongavany andrenivohitra. Antsika miresaka fa tsy misy vola ty amiko aloha zao. Fiara tsy mahataho-dalana vaovao be ve ny ianao Ramose dia tsy misy vola mba hividianako omby kely any aminao a. Eo ve tsy vao nividianako? Tsara tarehy le fiara. Fiara vao nividiako io le solo a. Tsara e. Tsisy vola omeko anao aty aloha zao fa tongavany ampiasanako ah. Zay fa romaso reo e. Za koa andefa mbola misy asa miandry any andrenivohitra. Ho any aminao any amin'ny herinandro momba n'le omby tiako vidiana e. Eny e. Oka aloha mba ho bikabikako kely ty zava-tsoanao ty Ramose. Tena tsara tarehy ty fiaranao vaovao ty ka. Eo ve Ramose tsy tokana matany. Tena manevanao sy mampisondro-boninahitra anao io Ramose. Marina ve? Tena marina izy zany. Tongave dia mitondray an'le vatomanga lazainao misy aty raha manana marina le olona e. Fa zao tena misy tokoa ve alory le solo ety amintsika aty e.
zay aloha fa veloma ianao e zay efa nisy nahita tety sady le tsara mihitsy ka veloma ramose a ko raha tsy vendrana ka ny volany lary le soka mitady ho fetsy tonysomitony le atsona hoe fotsy volony ratsy ataony antitra ihany fa fohy fisaina ka raha tsy dongona ko hitondra vato manga ho any lahy atsizy niara-ny androko sozo ihany tety an-tanàna ka naonla ny tafita be za ihany nitady mpividy raha vao mahita eto amin'ny tany lahy eto tombezy toy le atsona hoe vorombe-kely atody manana ihany fa lalim-posy mivoazy ianao mahandro hanina entina ny atsaritsanga fa makejeray le lavadrano maraintsika angamba efa fenao zay nandritry ny alina marary adaholo izany valako sy ny tenako izany randria mafy angena misitona sy mampakatra ny tany loharana rehetra avy ao e no mampidina sy mampiakatra anao mo manga mifotsany marina tsy marary mila tsy ho zako akory ny sandroko fa ataovy ny sakafo ka fizangatsy efa manetsetra toy ny anavy e mangady ny lavaka any ambanin'ny tany tsy misy rivotra no sady zara raha misy hodinana any aminao mitsangana ianao dia sasao ny vilia fa za ndrehatrafo re omeo ahy tsy vadiko lonjy lehibe ohatry ny totoindry tsy alatsako any anaty lavaka any hoe enona ny alalin'ny rano tiary ary tsy tazana akory ange mifanambanin'izy zany randria e lavaka be ka zany ange no atoriko amin'ny tany eto e hitsolovako ao zany tia jiro fanao am-posy ty aviko ianao mitsotra miaraka mihaino amiko eto e alatsako a ianao ny filatsany alefaso e otry aizy izy zany to ela be sa tsy raiko angamba tsy mbola tonga sa tsy misy rano zay ve dia tsy mbola tonga foany tsy lovo tsara hoe any ambany any ka tsy tonga ny akory le azavana fa ao fa tory tsara ny tady hidinako anyray aloha rehefa etsiketsehako matetika ny tady dia apakaro ah oay randria misy mitorakitsika aiza le solo tsy vanina iny zay ary ataoko mahita iny fa aiza le vato itsy ty ve efa hita fa ioko oritsanga le vato nalatsako tany anaty lavaka teo ange ty e anga oay eny tokoa le vato nomeko anao iny ary misy olona ao anaty lavaka ao zany le solondozy iny zao no midinao hidinako ao iny fa ampidino ah andraso aloha ahoana andao fitahana fa fitahana ahoana koa e tsy misy afa-tsy izy no mitsikilikilo atsika hatrizay izy mihitsy no ao andao fitahana ho a alefa any ambany any ny arona sinakondray a dia hitoera misy mihinana andao tokoa ary ianao koa fetsy a za zany mihitsy ange fa tsy nahazo diplôma tany amin'ny oniversité fotsiny ka ianao nandainga tamiko fa hoe manana lisansa sy tony amin'izay hoe hiakatra le ary nijerena azy efa mampiakatra fa aza menomenona ngery tsanga io ray sy fifatafakatra randria ahoana lan'le tsy valahara randria avidy io rety ao ohatray to tsy hoditra kondro tena misy olona ao so ihany fa tsy nidina tany ianao vato ny ato ty raiso e vato mangamanga vato manga tiritsanga vato sarobidy misy taratasy koa ty misy soratra aiza hoe tsara be le izy
andefaso akoho fa omena vato hafa. toy ny olona vo mianatra manoratra ty izy. Ka maizina be any dia tsy mahitsy ny sorany rery tsanga. Inona ny loka ny entintsika eo? Andao ampidinina any dia jerena andray. Ravim-bo mangasaka malao. Mandehana mody aingana ianao dia eto aty le akola efa antitra be mena volo iny e. Sy ny zanankely anankiray dia mitondra taratasy fanoratana. Aingana ianao tsanga. Atao inona ty e? Mandehana atakalo vato fa atao inona e? Aingana ianao. Le akoho kely atao anaty arina dia andao hidina any e. Randria, ty manantony ty indray angely solo e. Ay, Io, ary anao inona ty ty? Tsy izy zany no anaty lavaka ao a. ampidiny miadana any ambany any ihany ny arina sao henony hoe misy zanaka koa ao anatiny mandra-patonga ny eto e. Manao nareo e? Mandavandavaka ve? Mahery fo kosa aloha nareo mivady miady lavatra anao amin'ity tapo-tanety ty a. Ka tsy avelanareo manivaka ny taninareo mba maka rano amin'ny tsy tatatritsy ve zay tsy mba hikaroka-hevitra e? Dia efa mba mahita rano ve? Sahirana ery nge tazako vetsy amin'ny tany arabe zetsy e. Nahoana nefa raha zany mikaramaina andavaka an'io e. Io ve ho vitanareo avy any an-tanan-dehibe tsy zatra mandray ravin-deny tony? Tsy manam-bolana karamananao zany zay fa vitanay eo ry ngarasolo a. Inona koa ny zany efa malaina any amin'ny vola tambany vohatra kosa angambo nareo. Nareo so ve dia tsy mba hanana tahiry e? Ary atao inona koa ty akolamena ary tony e? Atao sorona zahoana rano ve? Fa dia ty ngy mandatsa dra amin'ny tamboly izy mivady fa raha zany nareo tsy manao an'izany a. Vao miatsy mahavanina nge nareo e. Ilaozako nareo fa tsy miseho mahay noho ny tatsatsy. Olona manao tao foana tsy. Lasa koa ianao fa aza manitsaka ny anjara taninay e. Ny anareo fa tsy azo diavina. Ie, lasa ianao fa tsy ampy zaraina aminao atao loka io akola be io. Zay zay fefa lasa lavidavitra ny jaikojaiko ny babitanana e. Avo indray hoe le arina hijerena an'izay ao anatiny. Maivana kely aloha fa angamba tsisy ninonina ato a. Sokafy aloha hijerena ny ao anatiny re raha mbola misy an'le akoho kely aho e. Vato manga ohatran'ny habe an'le akoho kely ty ry tsanga. Aiza hoe tazomiko. Hoay, ohatran'ny habe any atody. Aprimo, afe sotrazan'le soloka. Misy taratasy ndray ty. Raso hoe tsary le gana saingy kely. Andefaso taratasy fanoratana ihany koa. Kay, kely loatra hono sady hoe gana koa hony. Le akola be indray aloha alefa randria. Dia soraty fa akola ameny ty alefantsika ho azy ty. Inona ry ny zavatra ny zotony avy tao anaty lavatsy iny? Randry tsy nidina nandoatra tany kanefa mampiakatra harona avy any. Izy roa amin'izany tsy lailay midabodabika eo mba valavatra io. Sa kosa efa manarama olona any anaty lavaka any izy fa tsy teteny amiko fotsiny. Ampio kely aho isintona ny arina fa mahavesatra izany ry tsanga. Andray randria, to be dia be reto vato. Vato manga toy ny efa voadio amidy. Alefa zany takalony a. Vetsy efa Krivo tamenaka maniry. Ahorony ny tady sy ny entana dia andao mody manjo rehetra tsika miala eto e. Manoto ireny akoho voakapoka ireny. Aza mikoropaka na kely aza. Zao sady ve ireny dia ody? Tsivy angamba. Mbola aiza ny azo anareo e. Miondrotrondrika fandefa menatra ny vavana tao angamba.
inona ny vitan'izay tsy mpandray ravindena avy any tanan-dehibe aty ambanivohatra ary aloha dify anitsy lalana izy dia hotazaniko izay lavaka vitany ao. Idio daholo ny varavarana sy ny varavarakely fa za ndrehatra labozia. Jereo reto vatsorandria. Ray Sao marina tsika vao ho tafita amin'ny fiainana. zany tokoa hoe Alaintsika any amin'ny dada sy neny Johnny kely ary mipetraka amintsika amin'izay. Eo, tsy lovy amin'ilay jiro fanao am-paosinao tsirairay hoe reto vato reto. ary tsy vato manga ihany fa vato so samy hafa loko reto izy a. Sady mbola misy taratasy indray ty randria. Eo e vakiko. Gisa fotsy alefa. Raha mpitso ihany tsika dia ho any atsela hividy gisa fotsy. Randria. Tiako ianao. Faly a. Tsanga zako tia be anao. Afaka manao zandro no antsony kely amin'izay ve tsika? Na dimy aza tsy ho sahirana tsontsika amiditsika reto a. Ao, oroako ny vadiko. Randria. Efa ela koa nge tsika roa tsy nanomboka fitiavana fa vizana avy any antsasina andavaka lavatra any dia samy midaboka tsy maharay tena raha tsy maraina ny andro e. Marina tokoa izany e. Randria io. Ahoana? Randria malalako. Ataovy tsapako fa tiany vadiko. Tsanga malala tiako indrindra. Eo trotroko ny malalako. Avy. Safosafoia Randria. Safosafony lamosiko rehetra. Ahoary mo hoe Zakao a Randria. tianao ve izany? Tiako be izany. Etoko mba safosafona. Eto ve? Ahoary mo hoe Tsy anka. inona ary ty? Ao fa tsy Ka izany izy marina. Lavaka be. Ary lalina. Aleo aloha akabahana tsara ka. Vato no alatsaka any dia eniko raha misy rano na tsy. Aiza raha ny misy vato. Ty endry. Ty misy ohatran'ny abeany tontondro ny abeany. Zay. Ndry. Ary toa mbola tsy tonga foana e. Kay! Liaza vaniny ty. Vonoako marina. Misy mitoraka. Kay! Ary avato anaty lavaka ngiza mitoraka izany. Fa ahoana ary? Kay! Misy olona ato izany. Io indray ilay solo tsy tiako ty Randria. Aleo ianao mandeha eo alohako mihitsy ka. io mipetraka ao ambadiky ny taretra io. Ary tao manao satroka mba amin'ity andro mafana be rotony e. Inona koa fa mody manova endrika dia hoe tsy ho fantatra nga. Ifa mitsangana sady mijery atsika. Aleo antsafaiko. Manahoana ary le solo a? Manahoana ihany mipetrapetraka ve? Iny laza fahasalamako e. Ny ataony lahy tao. Otry, ary tao manao satroka ba amin'ny andro mafana ho ale solo e. Angaty salama ho. Mbola ho azo kokoa ianao io e. Mbola ho azo lahoana mo vatoko ry le motaloha ty e. Motaloha ny dada to hoany lahy. Ary lahy ihany izany ny tao ndavaka to dia mitoraka any. Fa nanao inona taty aminay koa hoe lahy, han? Tsara ho alina koa ny voatoraka. Tsy maintsy ekaranay tiany tanàna. Ay lahy manarama olona mandava koa dia milaza fa tsy manana volana ramananay. Zay ty aly tiany ty koa. Lahy sady miavonavona ny lafy karamako. Ary lahy koa ny tsisy atao fa zay mivady mbola be raharaha. Mitsikilo an'izay ataonay fotsiny no atao lahy. Randria, misy taratasy miforiporitra indray nge io akaiky ny lavaka io e. Taratasy ny fony vato angamby io.
Mandehana mody makeny amin'ny lavaka dia alaivo tsy taitra ho vakiny e. Ty vakio tandreny fa mandingana ny taretra angela solo hoe akaty angamby io. Mitetika no aiza moa ty ela ty e. Misy alanga ty ry le solo. Zay tany kely nyvidiany dadany lahy ty koa ve mba hiambony laniko le kely fingo ty a. Reo rehetra reo ty anay a. Ito zao any dadabe anay, ry any dadatoa anay, ny ry aneny faranay, anay daholo reo azony lahy zany. Tany kely tsisy dikany io mba lovany lahy. Ary inona koa zao ny taratasy vakiny lahy iny. Tsy ilaina manatokatona ty ry le solo ty fa mandehana mandehany a. Inona koa ny raha raiko zay fahataratasy iny e. Iny ve tsy le mifafako maly. Lasa koa afatsy makarary ny lohako na miresaka aminareo aza. Afeny tsara koa le andrina mivonto be fa mila andoka ny satroka ba. Tsanga, vira iaino fa zao ny vaky nyty taratasy ty. Gisa fotsy fa tsy vato alefa. Zay vao azoko. Voatoraky ny vato avy tao anaty lavaka angamba le solo ny nampivoto be ny andriny iny a. Andao andeha. Raha pitsy miverina fa andao hividy gisana atsena aloha. Andao hiala teto marina fa le solo ange mbola miafinao ambadiky ny taretra io Andeha hidinako any. Ahitako zay tena atao anaty lavaka ato. Mety ny fanena tamin'ny vato lampo ny amba dia tsivy. Sy andeha hidinako any raha nga ahitako zay tena atao anaty lavaka ato. Mety ny fanena tamin'ny vato lampo ny amba dia tsiviko. Ary aloha afatotra mivalahako ty taty hidinako sy akarako. Ary adino ry zarety ty fa tsetraka tanteraka angamba matola asa sahadika. Mbola aizany anaovany dada lipo anareo e. Oay, ary maizy kipoka biato anaty lavaka ato. Sa toa tsy misy farany izy zany. Oay, jasika ny fiako zany. Sa fakakazo. Ary misy fofona hafahafa nge izy zany. Inona ary zany? Toy ny misy rivotra mitsoka ny tongotra. Aleo miakatra fa tsy misy farany ty. Mafy any le miakatra fa atiako tsara mirindrina ny tongotra dia maka fofonaina trano sady mamindra. Manao tonga androniko mananodrindry lahy ty le soloko. Zay zany tsy mbola nahita rano aloha ry randry hatreto. Zay no atao tatitra any amin'ny rabe zay. Kay, inona za mifangoka amin'ny tongoko zany? Maty misy zavatra manaiky. Maty misy misikona mitona e. Ny tongoko. Randria, misy taratasy mifono vato indray ange tsy amba valavaka itsy e. Alay fa za piditra nyty gisy ty atao anaty arony e. Ary toa arinao le vato e. Ka vatoko lonjo iny ve. Fa zao ny voasoratra amin'ity taratasy ty. Tsy mila henana alika, tsy mahazo takalony. Aiza le gisa tsy azoko. Henana alika ahoana? So de le solo tsy vaniny ary nanimpifatina alika ao anaty lavadrano ao. Tena mpamosavy mihitsy indray izany. Aleo alefa niainga nyty gisana faran'ity fa tezitra be izy. So de lasay mifatsy gisa iny de tsy mahazo vatsika Randria. De tsy mahafantatra gisa zany izy eo aminao. Ka maizina be ao ange ho ianao e. Marina aloha zany e.
andao arotsaka any aloha ty gisany etintsika ty e. Tena mavesatra indray ty ritsanga. Tazatazalo le solo sao mitsikilikilo antsika eo. Vatosoa betsaka isan-karazany. Avotra tsika randria. Reo ve tsy efa ho 5 kilao indray? Andraso aloha, tia indray ny taratasy miaraka aminy. Tsary le enomby. Enondry indray alefa. Enomby? Anga le enomby nataontsika laoka tao an-trano no nahidinao tany. Gisa fotsiny nalefako e. Ka enomby ahoana ary. Tsy mahafantatra an'izay aniny akory izany izay aoko. Itsika tsy miraharaha an'izany fa maizina be ange ihany ka aiza no ahitany hoe gisy ty sa akoho e. Le taloha aza lasai vagana. Andao entina mody ny entana sao hitan'le solony eto indray tsika. Andao dia hiditsika indray ny trano. Dia anao ohatran'ilay omaly indray. Dia mandraparaina indray a. Veloha mialary beza sy ny asa lafa zay efa tafa. Hita ho Aiza olona? Aiza ny ato? Randria, misy mandona nge zany e. Iza koa ary zany manelingely zany e. Ny olona mbola... Aiza olona e? Aiza ny ato? Ato ihany verandria. Aizo? Feon-drabezanahary nge zany e. Ny avanareo? Rabeza tokoa zany. Ao ihany venareo e. To manakato trano atoandro e. Andraso kely fa hitsangany e. Omeo aty aloha isiko ny oritsanga. Asa ampidirinao aty izy fa za mbola tsy tafakanjo a. Ianao ve adaly e. Ho avy e. Iza kosa manelingely zao e. Manao olona randri. Ary to misikina. Angavo avy ao am-pandriny izy zany kanefa ny andro ty efa mitatao vonana randria. Ka maninona? Mba mamangy tanàna dia mitsidika ny havany. Sambatra kosa elahy randriko. Zay ranga andro manalina miasa mitady vola elahy ty manao ariary zato am-pandrina. Tsy misy idiranao zay fiainako e. Taloha ny piasanao fa zao manao zay tiako atao na atory na nofy. Ary aza mifanao elahy fa aoka ifanaja fa ty an-tranoko aho fa tsy any amin'ny orinasanao tsy akory a. Ary to mba manangamovona. Zao ve ny fahoriany lahy dia zarabe zanahary no anariny lahy. Misy asano an'ny vadiny lahy raha mazoty ala amin'izao fahoriana hitondrany lahy zao izy. Tany tsy misy rano. Any amiko le ty tondra dronono sy tantely a. Aza mba ny vadiko natao lahy resaka arbeza. Any an-tsaha any tadiavina zay tadiaviny lahy. Aza mba mandainga fa tsy mahay an'izany mandainga izany lahy. Fantatro tsara nge lahy. Olona teo ambany fifehezako elahy. Aiza mivadiny lahy ho resahako fe lahy tsy hampiady anazy. Lasa elary le latsaham-baratry ty raha tsy te hiarany ny atezero koa. Lasa koa fa ampitao amin'ny vadiny lahy ny afatra. Zay lese, zay fa makanesany amin'le solo raha mila fanampiany lahy. Ohatray, saika adiniko. Efa nahazo rano anga. Fenondro ray manontolo tsy misy taolany tiritsanga. Ny rambony koa matavo be. Ampidiny moramora sao fotsitra. Reo ve sao tsy efa 520 kilao? Fa 520 kilao koa zany no azontsika avy eo. Tazatazana ihany le solo iny sao mitsikilokilo iny ka. Nakarembentsika randria. Io fa mihetsiketsika nitady fahampiakaro amin'izay ny arona. Ary ohatry ny maiva kely izany ratsanga. Toy ny tsy misy ninonina. Fa ahoana? Sao dia nazeranao any ary ny arona? Nazerako ahoana fa io efa tafakatra io ny arona e. Ao aloha ianao ka?
vato kely ohatry ny akibe tongotry ity fotsiny ve no mifono taratasy? Aiza hoe vakiako vato farany andeha inona no ilainareo? Vato ray ve? De andeha ho aiza koa? Aiza hoe ho jereko le vato? Efa natsipoko. Natsipona ho aizy ianao ve adaly e? Natsipoko ery alavitra ery fa tezitra. Mety lasa any amin'ny tanindra be zamiana kavy ihany koa angamba. Tadiavo aingan'izay vato sarobidy be iny. Zao ny toy ny vaky ny soratra. Dia mondra tokana mantany tehirizo tsy azo amidy. Andraika ako maty dia mondrako. Aiza ianao teo? Tadiavona ho aingan'izay a. Za andeha hody fa marary tampoka ny lohako. Ary aza miverina any an-trano any ianao raha tsy hitanao izay fa mahita rara amiko ianao. Vehivavy may vandoa lasa fa tsy. Manao ny tsanga ary ho izy izany no to miondrikondrika amin'ny tany. Bezandoza marina. Tsy hevitra mihitsy ny ambavafoko. Manaitrako lehibe izy ity. Manao ny tsanga ho a misy zavatra very anga lazao hafa irahantsika mitady. Manahoana tompoko? Misy vakana. Ie misy vakako latsaka. Vakana, very vakana zavavy. Dia aty amin'ny taniko ny tadiavina. Ndo raha mitady ary so dia itsy mangirana itsy. Aiza? Avity aty. Ambairy le tsy vanity aho. Ao moa. Mahazo sy tsy tonona sy tolotolomin'ny ohatry ny ary bezaka. Mba hitany. Savelao amin'izao. Za nge mitsiriritra-nao e. Avelao fa zabatainao ry le bezandozy tia. Mbay! Kay, ary to manipaka be. Kay. Ty vato ty ve ny tadavinao e? Tsy meko ty raha tsy mety tsanga. Ataoko atao posiko ty dia alay vato. Avy mitsotsotra eto ambany sosiety eto. Andrikako lozy ty. Ataondrandry mama ihany hatrany efa raha tsy entiko any aminy le vato. Tsy nareny ataoko e. Efa hitany lehibe izy ty. Avy alay vao atao posiko ny vatonao. Aka sa tsy e? Avy. Haka fa zaza tolomina soroana amin'ny vava. Eno avy mandoalika eto alohako eto. Ary tery be koa nge zany etranao zany dia tsy mety mivoaka izy zany e. Ao fa vako ny patalohako dia malalaka miposaka anao an'le vato e. Ary mandolia ary ianao fa tsy tafidina ny tepa amin'ny patalohanao ka? Ao apiako ianao e. Zay. Ao aloha alaiko ny vatoko vo. Ay, maty aviako mama. Ny vato angeny hoe raisinao fa tsy niany ny piretinao hoe mama vonjeo akaikay. Sangana azy amin'ity. Iny koa tsipaka ny fanampiny. Ary mbay ty antsirako. Mama, miakatra matoko tena radradrako. Tsanga, avereny ny vatoko fa iny taty amin'ny taniko iny. Nelikenjehana. Ary aza mihoatra makaty amin'ny taninay aty raha tsy te ahita raharaha. Masiny io tany io. Inona koa? Velomany amin'ny ankizy fa ny lehibe fa ny ona rabeza. Tany tsisy asiny iny tenako zany mba fiamperatena. Ako ny fefadinganiko. Aza tratrako eo kiala ratsy ty fa kaya. Tsisy asiny anga. Maty aratratra n'iny eto. Dingany ny ve mifefitaretra. Way. To. Andriamanitra. Way. Ny olana ny tendany beza marina. Tena ny mitodika dikany efa nitarehany mitodika any amin'ny taniny. Aleo mandositra fa horery ty. Fa inona ty mahazo anao e? Inona ty tsy ambodratsy anao ty ry tsanga? Loza.
fa misy inona misy manentsika nga ianao hita aloha le vato sa tsy loza ho hitako hoe fa zay mihitsy no anontanianao voalohany zava-doza nge ny hitako hoe nahita iny ty ianao no mivalo arika toy io nahita ny tsy fahitako ara rabeza inona no hitanao tamin'ny rabeza ary ny akanjonao to miosopotaka inona koa to mibozaka amin'ny volonao tony tsinotsinony ndreny fa rabeza ho ny anjian-drabeza nga ianao aiza izy ataoko mahita iny an'io aiza izy ho lazao aingana eno re ay mbola miaro azy ihany rabeza ny olana ny tendany ary atsara izy fa naninona na olana ianao za tsy mahatoky an'iny bezabeza iny fa lazaiko anao ritsanga mampitandrina anao azy zay tsaroka nge le anao hoe nitady asa tany aminy avy eo tonga tia mihitsy izy mitady anao zany le atao hoe adala ny manina ka ny vady no afarana tandremikely ritsanga de na olana ahoana ianao ny ianao koa moa zany tsy tapitra ny fitantarako de tapahana foana voasaika na olany hafa tsy voaolany fa ny tendany ny olana nanao tao foana ta zany nareo tsisy an'izany ao fa hitako le vato tao ambadiky ny fefitarehetra tany amin'ny tanina kanjo izy ny voaka tampoka avy tao ambany sosety de nanenjika fa voatafiditra taty amin'ny tanitsika izy de ny olana ny tendany fa tsy voaolany akory ahoana tsara hoe zany fa ahoana ny nahatonga an'izany ka nampitahoriko izy hoe tsy mahazo manitsaka ny taninay ao fa masina ny taninay de ozy izy hoe tany tsisy asiny io no ireharehana sady noarany ihany ny fefitarehetra sady mbola nanenjika ihany izy de ahoana de ny olana ny tendany aiza le vato tena sarobidy be iny veritsanga misy soratra fanampiny tao amin'le taratasy hoe diamondra vato ray fotsiny takalon'le enondro folokilosy rambony matavy ve omenao aly izy ho afenina miaraka amin'ny namany aloha ino ny farany fahandery zareo de inona hony ny ilaitsika farany ahoana koa dia ahoana zany valalako an'izany raha tsy anontaniana ry zareo andao aloha andefasana enondry ihany sady asiana taratasy misy soratra hoe fa maninona ry zareo ny tsy tamana sao de mba mbola misy vato faraparany amin'ny mantsy zay tokoa asiana soratra hoe feno rano tsy mety ritra ty lavadranonay ity rehefa tsy misy vato omenanay intsony nareo de tena mahavariana ny fiainana randrika iza monina napo fa ho toy izao ny fiainantsika efa mianaka mpanefoefo io andriamanitra io tsy mijery miakatra fa mijery midina ritsanga 3 taona lasy zay reny ny fahoritsika zao ka sady nahazo zandry jony kely za tompona orinasa maro ankehitriny fa nga zay fotsiny reo nanao ratsy atsika ny sasany potika amin'ny fiainany ny andrabeza moa ny tenda miolana tsy mety sitrana ny tany be namidy amintsika le solo tsy ty izay nanjavonany zay le hoe ny marina tsy mba mataritsanga samy misy farany avokoa ny tsara atao na ny ratsy atao ny ratsy natao aloha de fantatro tsara fa misy farany randria fa ny tsara atao misy farany kosa tsy azoko aza fa hoe ka rehefa manao soa olona ray ve ianao tsy hisy farany fa de iantoka ny fiaina amin'ny mandra-pahafatiny kosa misy farany fa tsy isan'andro vako zao izy hiakondoha aminao foana misy farany ka ndao aloha isakafo amin'izay ary fehvavonina ny sakafo iantsony ankizy vetivety Johnny Stiro sakafo manitra zany sakafo zany ohatray reto ve ho lany daholo ritsanga toroa karazana ny loka
Tiray ny lokantsika fa tiray ity kosa ny tsiro e. Ka isan'andro to loka hafa foana ny antsiro e. Ka itsiro ange tsy tia hena hafa fa tsy hain'ondro hono ny tiany e. Na gisa na agana ihany. Sady tsy andrahoana hono ny tsy atony ny azo fa hena manta masana amin'ny vinaigrette fotsiny. Lavaka be. Ireto avy ireo namelona ny tantara: Zoma amin'ny Rina, Christophe Rabearmanana, Ralala, Ulika. Nandray feo sy nanatontosa, nanjara zavondrakotra, nandrindra ra teknika, mamy avony.